5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'ultranao ni fampalalam Vaovao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany lalao nosandiny faraka amby folo fa nokafana tamin'ny fomba ofisialy izay voaterina himotra orairay noho ny fisian'ny fifanosena ka namohizana ain'olona sy nandratran'olona maro teo amin'ny vavahady ivelan'ny kianja na izany nizotra antsakany sy andavany lanonam-panokafana. Fanjakana mpanao jadona sy mpanao resetra no misy ankehitriny manaprofy izany ny fihetsiky ny polisy omaly teny Ankatso, Voadariko, Voavono nompaina ary nosambona ireo mpianatry ny Université Antananarivo naneho ny hevitra sy ny takiny zony tsy misy intsony ny fanajana ny zon'olombelona mampiseho ny fitondratena tsy mendrika ny mpitandron'ny filaminana malagasy raha ireny zava-misy omaly ireny. Mitazona ny heviny hatramin'ny farany ary tsy manaiky ny akana ny tanin'izy ireo ny mponina voakasika ny tetika asa tany masoandro ny Meritsy Atosika ny eny an-toerana izay manomboka mihetsika sy miezaka manoho ny asa satria voalaza fa izy vahiny avy amin'ireo nosy rahavavy hitsidika sy amboly hazo amin'izao fotoana ny lalao nosy izao. Tsy mazava amin'ny fomba fitantanana ny vola natokana ho an'ny antenimieran'ireo olona ary voaitsakitsaka sy voahosihosy tanteraka ny zoma olona ho an'ireo mpiasa ony syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny antenimieran'ireo olona androany mitaky ny zo sy ny tombontsoa izay efa nositranana nanomboka ny taona 2024 araka izany ireo mpiasa eo anivon'ity andrim-panjakana ity. Any ivelany tratra ny tondradrano i Pakistan amin'izao fotoana olona iray etsy no tsy maintsy nafindra tany amin'ny faritany Punjab manoloana izany loza izay nateraky ny fanarian'ny Inde mpifanolo-bodirindrina amin'ny ranon'ny Mousson ao anatin'ny renirano iray mampifandray ny firenena roa tonta raha itsika vetrana ny andindin'izay. Zoma 10 Aogositra 13 sy 20 tomboky lahy sy tomboky vavy isaona ianao izay misafidy ny fahitalavitra Kolo TV ho amin'ny ity alina ity asaina hatrany isika ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny lalao nosy andiny ny faraka amby folo fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay voaterina hemitra orairay noho ny fisian'ny fifanosena ka namohizana ain'olona 12 sy nandratran'olona maro teo amin'ny vavahady ivelan'ny kianja eny atoerany mpanao gazety ny Kolo TV amin'izao fotoana mandrapavona ny sady hotohizatsika aloha ny fampalalam-baovao. Fanjakana mpanao jadona sy mpanao erisetra no misy ankehitriny manaprofy izany fihetsiky ny polisy omaly teny Ankatso, Voadariko, Voavono nopainda ary nosambona ireo mpianatry ny Université Antananarivo naneho hevitra sy nitaky ny zony tsy misy intsony ny fanajana ny zon'olombelona mampiseho ny fitondratena tsy mendrika ny mpitandron'ny filaminana malagasy raha ireny zava-misy omaly ireny aika tsy senegaliana no mahazo baiko fa gasy mpiray tandrazana koa rehefa mahay volo tratra ny mpitondra matoa andatsohatry ny fampalalam-baovao. Darka, vono, ompa, fisamborana no nameny ny tontolo andron'ireo mpianatry ny anjerimanontolo omaly. Mampahatsiahy ny tany amin'ny taona 9 sy 7 izay nanjakany ny fitondrana jadona tany Chili, Argentine sy ny teto Madagasikara. Mpianatra manao fihetsiketsehana mitaky ny zony no avy hatrany dia nodaroana tsy nananana indra fo. Mampahatsiahy ny tantara tamin'ny taona 2017 sy 2019 izay nandaroany FRS, Force Républicaine de Sécurité tamin'izany fotoana ireo mpianatra nanao ny fitakiana ary nandefasana ireo tratra tany Inoslava. Io famoretana sy fampijaliana ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony io tamin'izany no nitarika ny fionganana ny fitondrana PST. Fionganan'ny pisodisy ny Filoha Philbert Tsiranana izay volana vitsy taorian'ny fifidianana izay nahalany azy tamin'ny salanisa ambony. Tomoverina ny tantara ankehitriny tsy zakany mpitondra ny fihetsiketsehana sy ny fitakiana ataon'ny mpianatry ny université ka ny FIP na ny force d'intervention de la police indray no ampiasainy eo amin'ny fitondrana toy ny nampiasany fitondrana pisodiny FRS tamin'ny 2017. Iaraha malala nefa fa tsy fandratona fahalalana sy fahaizana ihany no atao eny amin'ny anjerimanontolo fa fianarana ny fiainana manontolo.
ireo tanora ireo no tantana ny firenena raha mpitso sy raha afaka pitso kanefa daroka jadona sy fanampenam-bava no atao amin'izy ireo tranga izay miendrika famonoana ireo tanora manam-pahaizana sy ho mpitondra ny firenena raha mpitso fanababoana indray ny malagasy toy ny tany aloha ary famonoana ny zanaka malagasy ireo mpianatra eny amin'ny oniversité Antananarivo izay maniry ny anovo fahaizana sy fahalalana toy ny mpianatra rehetra ihany taoriany ny fahazahoana ny baccalauréat fa eny amin'ny oniversité miankina amin'ny fanjakana no azo ale satria eny no takatry ny fahefa-mividin'ny ray aman-dreniny ka rehefa mba mitaky izay zo hianatra sy amina kalitao mifanaraka amin'ny maha-ambaratonga ambony azy izay dia izao no mahazo azy izao no avalin'ny mpitondra fanjakana izay heverina ho toy ny ray aman-dreny tsapany nahazo ny ray aman-dren'izy ireo amin'izao zava-misy izao naniry ny ananjanaka manana diplôma afaka 3 na 5 taona ny anarana teny akatso saingy izao mihitatra tahaka ny sima misuka izao ny fianarana tapaka lava ny an'ny ray aman-dreny sasany aza moa izao nosambory ny mpitandro ny filaminana toy ny dalo sy ny mpangalatra izao ny zanany taony naratra vokatry ny voly nataony ny mpitandro ny filaminana ireo ray aman-dreny izay mba nikatsaka ho avy tsaratsara kokoa naniry ny ampianajanaka any amin'ireo oniversité tsy miankina manana ny lazany eto an-toerana saingy io aloha ny takatra ho ny fitenenana nisy tamin'ireo ray aman-dreny ihany koa no mba naniry ny ampianajanaka any ampitan-dranomasina toy ny an'ny sasany saingy io aloha ny takatra tsy afa-manoatra noho ny oetimanana sa ve hoy ireo ray aman-dreny sasany tsy eny ny zanaka ho sy ny zanaka ireo no mianatra ka antony tsy hanaovana laharam-pahamehana ny famahana ny olana mahatonga izao fiatoa ny fianarana matetika izao efa fantatrareo fa izao no zava-misy sy iainana raha eto Madagasikara no mampianajanaka ka nahatonga anareo aka ilay 20 cm ahafahany 5 sy faranareo mampianatra any ampitan-dranomasina fa ankilan'izay hitantaratra tamin'ireny zava-nisy fomaly ireny na ny teny baipasy izany na ny teny akatso fa mipararehetra ny mpitondra ankehitriny vao misy hetsika sy fitakiana eto amintsika tsy famahana ny olana no mahamaika fa ny herisetra sy ny tsindry azo lena ary ny fanaovana raha matahory amin'ireo izay maneho hevitra voaporofo izao fa tsy manana vahaolana intsony mpitondra ankehitriny manoloana ireo teboka marary eto amin'ny firenena ka ireny nasihoany omaly ireny no setrin'izay manao fitakiana sofa mandeha ny fotoana ka tsy ho ela dia hiverina amin'ny malagasy indray ny fahefana nampindramina ireo mpitondra ankehitriny fa ratsy izany ankoatra ireo mpanao politika fikambanana sy olon-tsotra manameloka ny herisetra nataony mpitandro ny filaminana ireo mpianatra ny taky ny fiverenany ny fampianarana amin'ny laony ihany koa ny CSS sampana Antananarivo ireto farany izay nanamafy ihany koa fa mitoy ny oniversité maty sy ny sampam-pikarohana maty eny amin'ny oniversité Antananarivo no ny fanampianatsofina ataon'ireo tompony andraikitra fanadidina entiny Danila Minorso mitoy ny oniversité maty sy ny sampam-pikarohana maty nateo aza ny fitakian'ireo mpianatra ny anohizana ny fianaran'izy ireo omaly na izany manameloka ny trangana herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana tamin'ireo mpianatra nanao fitokonana teny Ankatso omaly ny CSS sampana Antananarivo toy natanteraka ny fo amin'ny maha mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ray aman-dreny ny mpianatra mandranto fianarana ity amin'ny anjery manontolo raha ny taky ny fiverena ny fampianarana ny mpianatra ato anatin'ny faritry ny oniversité izay tsy nisy fikorontanana dia daroka antsojay velokobaya sy ny sisa no nahazo ny mpianatra meloy ny CSS amin'ny heriny manontolo ny fietsika sy fahasehomasoandro nataony ny mpitandro ny filaminana mpamoretana fa tsy tandroka ary ny vozana akory araka ny tokony ho izy ho zakanareo ve raha ny zanakanareo no misy manao tahaka an'izany any ambadimbadika any ankilany tsy mbola nisy ny herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana tahakireny hatramin'izay nateo aza ny fitokonana nataon'ireo mpianatra ho ity mpianatra votovorona teo aloha ity fampatsahivana aloha za dia anisan'ny mitarika association ny mpianatra tena polyteknika votovorona navaivay ny hetsika nataonay tamin'izany nanohatra ny fitondrana ratsiraka ary tena raha mbola nisy angamba atao hoe fahazotony mpianatra andeha anohatra ny tsy fietezana ataon'ny mpitondro zany dia anisan'ny navaivay ary voalohany izahay tena ny polyteknika kanefa kosa dia mariko fa tsy mba nisy mihitsy ny zavatra nitranga toy ireny tsy nisy fikasitanana tsy fa afaka mifampiresaka ny mpitandro ny filaminana afaka mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra rehetra amin'izao fotoan'izao nefa dia tena malatsaboly izy hoe zanaka malagasy no atao andreny ka olona malagasy dia miloko tanteraka mihitsy ny zavatra toy ireny satria mieritreritra ny tena ny tso malagasy tsony ilay nirahana na izany naty zany ary nefa dia tokony mba handinika ihany ireo mpitandro ny filaminana satria manakavana mananjanaka mianatra io université io
ka mba dinidinio ihany ny zavatra tokony atao satria tsy androany ihany ianao no tompona andraikitra fa misy fotoana tsy maheo anao ny anao nge milaminy fa manahoana ny taranakao sy ny vady aman-janakao ankilan'izay nanamafy ny filohan'ny CSS Sampanantananarivo androany fa mbola miato avokoa ny fampianarana eny anivon'ny université amin'izao fotoana. Ny fitakiana nataony ireto farany izay tsy mbola nisy ny aina hatramin'ny androany antony anaovan'izy ireo indray fionam-be manaraka ny alatsinainy ho avy izao anapahana izay mety ho toy ny hetsika ho ataony. Ny CSS Sampanantananarivo raha nahazo tatitra tamin'ny ministera mpiahy ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy tamin'ny farany herinandro lasa teo dia nanantena fahodinina tamin'ny filan-kevitry ny ministra ireo teboka maromaro mirakitra ny zo sy asy ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra. Eo ny didy panjakana na ny volavolana didy panjakana anankidimy ho fampiarana ny lalàna 120 tsipika ohatraohatra 5 ary indrindra ny fandoavana ny karama n'ireo mpiasa antselika izay efa tsy voalo nandritry ny 4 taona no mankaty toy izany ihany koa ny ora fanampiny ho an'ny mpampianatra pikaroka amperinasa. Koa ankehitriny dia hanoy ny fivoriam-be ny CSS amin'ny alatsinainy ho avy zao hanaovana tatitra mikasika ny tombana sy ny zavamisy dia eo ny mandray fanapahan-kevitra ny CSS hoe inona ndray ny tokony atao satria ny fivoriam-be irery ihany ny manapaka ny tokony atao fa ankehitriny aloha mandra-patongany amin'ny alatsinainy dia mbola ao anatin'ny fitokona natanteraka ny CSS ary mbola manoya ny université maty sy ny foibem-pikarohana nasionaly maty. Tsy ivana efa nivoaka avokoa ireo mpianatra voasambotra nandritra ny hetsika fitakiana nataon'izy ireo omaly raha ny fanambarana navoakan'ireo mpianatra. Tsy mbola niverina kosa ilay fitaovana lafo nalainy ireo mpitandro ny filaminana. Manaraka akaiky ny fivoarany famahana ny olona ny fampianarana io ankilan'ireo mpianatra ankatso. Ireto farany izay iverina anao fitokonana raha sanatria mitola vareny ny fahafatesany université an'Antananarivo. Miato ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny fitakiana ataon'ireo mpianatra. Mitazona ny heviny hatramin'ny farany ary tsy manaiky ny akanany tanin'izy ireo ny mponina voakasika amin'ny tetika asa tanamasoandro eny imeritsy atosika ny eny an-toerana izay manomboka mihetsika sy miezaka manao ny asa satria voalaza fa isy ny vahiny avy amin'ireo nosy rahavavy hitsidika sy amboly azo amin'izao fotoana ny lalao nosy izao. Gaetan Andriatsilafo. Mandeha ny feo fa idina eny Imeritsy atosika tsy mabe omby toerana ametrahana ilay tanàna vaovao tanamasoandro ny filopanjakana misy 4 avy amin'ireo nosy rahavavy ka hitsidika ny toerana sy anatanteraka ka famboleka azo. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao. Ankoatr'izay, voalaza tamin'ny filan-kevitry ny ministra nivoaka ny alarobia lasa teo fa nankatoavana ny teti-bola narosy ny orinasa nazo ny tolobidy amin'ny fanamboarana lalana tara ho an'ny tanàna vaovao tanamasoandro. Efa tonga eny an-toerana ireo fitaovana anatanterahana izany ka nanaitra ireo mponina sy ny tompon'ny tany voakasika ny tetika asa. Tsy misy olana raha amin'ny tany ny fanjakana 700 hektara no iroso amin'izany hoe ireo mponina fa tsy ekena kosa raha ny tanin'olon-tsotra izay manodidina ny 900 hektara izay mbola tsy nisy tokotany ny fampiresana mikasika izany hatreto no anaovana ny asa. Petraka tokoa le fanotaninana izay aza dia mametraka fanotanina hoe mandeha ve sa tsy mandeha ty asa eto amin'ny tanamasoandro ty. Fahitana azy aloha dia tsy mandeha le izy satria ny antony rehefa tamin'izany andro zany mois d'avril an'izay firiny teo dia ny ala tsy kelikely nandraky tiany androany tsy nisy tsony zao indray ndrefany dia mampametra-panontaniana hoe tonga indray ny an'izay ary ao anatin'ny fahatongavandreo zavatra ireo dia enonay tamin'ina manjery fa hoe ho atao tara ireo quartizita zay niteraka problema tany amin'ny fambolena sy ny tanimbariny vahoaka tany tamin'ny resaka érosion dia ho atao tara zany le izy tsy fantatra ny tiana tongavana araky ny ainao manjery ihany nahafantaranay ny vaovao hoe araka amin'ny président efatra tsy fantatra iavy izy ireo fa avy any vilany ihany hoe reo ve zany no mponiny fa zay zany tsy mponiny tsony petraka foana amin'ny fanontaniana ary ho anay dia tsy miova ny hevitray zay nanaonao ny any amin'ny parti civile zay taninay maleo tena 600 hektara dia tsy ekenay marin-drano na niditra vorona na iledy na hotrandraka na inoko idona na inoko hiatra
dia tsy anaiky izay ny angalana ny taninay fa zay kosa manaiky amin'ny party amin'ny tamin'mpanjakana ilay sy 340 hectare zay ataony eo dia ataony eo fa mety ampiasinay foana. Tsy zaka intsony ny fahoriana sy ny tsindry ataon'ny mpitondra manoloana ity tetikasa eto an-toerana ity raha ny fitarainana voaray. Mampalahelo le vahoaka malagasy raha izao daholo ny vahoaka malagasy tena mampalahelo ary mbola ireo mpitondra no mbola anoidy mitaona indray ao aorianan'izao a dia ngamba tsy antady tsony fa dia ilevombelona ngamba betsaka satria ny aniko hoany rehefa manahirana fivelombana tsy misy ny aretina betsaka zany zao fitondrano zao tsy mahita raha mifaritra Amerika zany na distrika Anarivomamo tsy dia mba nisitraka an'izany fanomezana avy amin'ny fanjakana zany nefa nahavelona ny tenany foana ka hita mahavelona ny tena ngamba le ato amin'ny distrika Anarivomamo sy Mercy Atosika dia ndorany ka vonoina fa miseho matanjaka dia tena famonoana mihitsy zao atao zao zay ngamba ny azoko anampiana kely fa dia lavinay hatramin'ny farany hoe akana ny fanananay aty zany hoe ny tanindrazanay voalohany lavinay hatramin'ny farany. Raha ny loharano vaovao azo 12 sy 900 faingo 30 hektara ny velaran-tany vita fanisana raha toka 7 sy 700 faingo 12 hektara ny voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Fokotany misa enina ny voakasiky izany ary ahitana ankohonana hatrany amin'ny 710 sy arivo amin'ireo tany 12 sy 900 hektara vita fanisana ireo. Lova avy amin'ny razambe avokoa ny 720 isanjato, no vidina ny 3 isanjato ary sola-pangady ny 720 isanjato. Raha tsy ivona, isan'ny foto-drafitrasa lehibe nampanantenain'ny Floradoelina ary nentina nandresena lahatra ny mpifidy tamin'izany fotoana ny fametrahana ilay tanàna vaovao Tanamasoandro. Teny Ambohitrimanjaka no ny vinavinaina ametrahana izany teo aloha ary nafindra teny Mercy Atosika no ny olana ny tranga teny an-toerana. Ny sedra olana goavana ihany koa io foto-drafitrasa io eny Mercy Atosika no ny amboletra natao izay tsy nisy fifampidiniana sy fampiresahana tamin'ireo voakasika amin'ny vantan'akory. 5 taona latsaka aty aoriana tsy mbola tanteraka ilay fambanantenana miantona tanteraka ny firosoana amin'ny tetikasa eny an-toerana. Izao indray vao milaza fa irosoana ny fanaovana tara, irosoana ihany koa ankehitriny ny fametrahana ireo famantarana isan-karazany, ametrahana ny foto-drafitrasa. Etsika izay tafiditra anatin'izao fiatrenan'ny lalaon'ny nosy izao, indrindra fa aseho sy adera ireo vahiny voalaza teny aloha fa hitsidika ifoto ny rapitso. Io no hita eny an-toerana amin'izao fotoana. Ny Tanamasoandro izay isan'ny toerana voalaza tamin'izany fotoana ihany koa fa andraisana ny lalaon'ny nosy. Famakina vilana ny lalàna ny filazan'ny ministry ny fitsarana fa mahazo mirotsaka ho filoham-pirenena i Andry Rajoelina noho ny tsy mbola fisian'ny décret de déchéance manafona ny maha-malagasy azy. Ho ny candidat ho filoham-pirenena Jean Brunel Razafy-Tsiandrao fa mazava ny voalazan'ny lalàna ho izy ary mazava ny voalazan'ny lalàna ho izy ary sasangy samihafa ny any filoha sy ireo sokajin'olona voakasika ny 1770 sy ny maro hafa amin'ny code de la nationalité fanadadiana entiny Ivry Richard. Nanaitra ny mpanao politika sy ireo mpandinika raharaham-pirenena omaly ny filazan'ny ministry ny fitsarana fa mahazo mirotsaka ho filoham-pirenena i Andry Rajoelina noho ny mbola tsy fisian'ny décret de déchéance manafona ny maha-malagasy azy. Mazava ny kilany fa naturalisation no nazahoan'i Rajoelina ny zonim-pirenena vahiny ananany ny taona 2024 ary mazava ny voalaza ny 2/7 ny code de la nationalité malagasy raha feno taona no mangataka izany ho ny candidat ho filoham-pirenena Brunel Razafy-Tsiandrao. Raha ohatra ange le vakina fotsiny ilay lalàna tsy misy idiran'izany mihitsy, tsy misy idiran'izany mihitsy. Le resaka décret de déchéance ange resaka hafa fa tsy mifandray amin'io voalazan'ny article 42 io tsisy ifandraisany amin'io fa dia ritina fotsiny lay resaka ary avily any amin'ny lalana zay eritreretin'ny sasany fahitondrany azy. Toy ireo antoko sy mpanao politika manaraka akaiky ity raharahany nationalité ny filohan'ny repoblika ity miandry izay say hamoaka ny certificat de nationalité malagasy ny filoha arak'izany ny candidat ho filoham-pirenena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay efa nanipy ny fahefana mandray fanapahana mahakasika ny raharaha iny anivon'ny ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fanapahan-kevitra ivoaka izay hitsarany rehetra ny endriky ny fitsarana eto Madagasikara. Tsy adikevitra mihitsy satria azadino fa zay fanapahan-kevitra zay nge hitarika fiatraikany marobe amin'ny fampiarana lalàna sy ny fanajana lalàna eto ny tany sy ny firenena dia rehefa zay zavatra zay no sanatria tsy voaja dia misy fiatraikany na ny fiainan'ny olona andavanandro eny amin'ny fiarahamonina eny ary dia hitambe sara ny fiatraikany zay fanapahan-kevitra zay avokoa.
na mafisiny atrany fa tsy olona no olana eto fa resaka fampiaran-dalàna raha ity faneho-kevitry ny ministry ny fitsarana ity toa efa mampiseho fa anio ny fandikan-dalàna ny fitondram-panjakana ankehitriny ity nasionalite ny filohan'ny repoblika ity ankilan'izay isandra ragoavana hitarafany maro ny fahaleovan'ny tena ny rafi-pitsarana na tsy iray tsy kombakomba amin'ny andrajoelina amin'izay fandikan-dalàna izay ihany koa ve ny fitsarany malagasy ka andetika ny firenena anaty korotana sy krizy indray. Mitanila ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka ny mora fenimbe voninahitsy Jean Eugène Androany. Mety hiteraka korotana ihany koa no mety ho fandraisan'ny HCC ny firatsahako vidin'ny filo andrajoelina raha ny fanazavana hatrany fanadihadiana entiny Henri Florian. Misy olana vokatry ny fanakatsakana maro samihafa amin'ny fanaovan-kevitra ara-politika ny antoko ivelan'ny fitondrana tahaka ny zavanisy omaly teny bypass. Mitanila ny fampiarana ny lalàna eto amintsika ho ny solombavam-bahoaka voninahitsy Jean Eugène Androany mamboly korontana eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny fanazavana. Ka zareo mihitsy zany tena mamboly korontana fa tsy zahay ny mamboly korontana lazaina fa mahazo mivory ao anaty trano. Izy vory anaty trano zay sakanana nefa misy manao carnaval ny tokotany iny ny TGV sy ny raha avela ivory zay tsisy zay zany raha zay ny manao zay mpanohitra manao sakanana indrindra fa alavay ny élection ohatran'izao izay mako zany ataoko hoe ny point ty raha ty anie confirmation ny HCC fa mahazo milatsaka izy zay ny mety ampikorontana ny olona raha fa tsy mikorontana amizay tsy mikorontana intsony zany ka rory zareo ny mamboly korontana ka raha fa natao olona tsy nahazo tsy mahazo latsaka izy noho ny taratasy vazahazo nzay de tokony tsy latsaka fa najahan-tena ny tadiavina fa tsy ampikorontana zany fa tsy raharahany ny korontana tsy korontana zany. Zava-dehibe ny fiatrehana mpitonina ny fifidianana raha ny fanazavana hatrany ary tokony ampiseho ny fahavononana anazany lalàna ny rehetra ohatra ny solombavam-bahoaka ity ary tokony hitarika izany indrindra ny mpitondra fanjakana. Nandritra ny fetsireny kandida ho filoham-pirenena ajo Andriany Anarively tao amin'ny distrikan'ny Fandrina nisy ny fanolorana lampadaire solaire ho an'ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny antoko malagasy miaramainga fampanantenana no efa natao ka tsy maintsy tanterahana ho ity kandida ho filoham-pirenena ity tsy misy ny fampandrosoana ovanina raha tsy misy ny fanazavana ho ireo ben'ny tanàna ny sitraka izany. Io nasaina no mitatitra antsika ny andidin'izay. Ankoatra ny fanatanterana ny fivrinana raina dievitra tao an-tampon-tanàna ny Fandrina, nisy ihany koa ny fitetezan'ny délégation notariny kandida ho filoham-pirenena ajo Andriany Anarively ireo commune tantanina ben'ny tanàna lany tamin'ny antoko malagasy miaramiainga. Fotoana izay nanolorana ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro na ny lampadaire solaire. Satria moa ben'ny tanàna lany tamin'ny MMM monsieur le maire dia nisy fampanantenana nataoko tamin'ny zareo tamin'ny zanandalo tamin'izay niona tsy tanteraka le izy dia izay no atongavana eto manatanteraka azy dia anatitra an'ireo jiro mandeha amin'ny solaire reo anazavana ny Brown community dia izay no tena atongavana eto zao androany zao aloha fa dia manatanteraka ny zavatra ny fanarahana sy ny fampiresahana ka dia izay ngamera ny tena natongavana eto manentana anareo mba tsy raviravitana na amin'ny fampandrosoana satria tafiditra anatin'ny sahirana mafia ny tokantrano malagasy androany dia mila satsika mila sa mijoro manova ny lalan-tantara fa raha ohatra tsika mijery fotsiny dia hitatsika fa tsy ho tafavoaka eto mihitsy. Tsisy fampandrosoana andeha raha mbola mena anatin'ny aizina ny vahoaka sy ny tanàna hoy ireo ben'ny tanàna antony mahazava-dehibe izao fanomezana avy amin'ny kandida ho filoham-pirenena ajo Andriany Anarively izao. Komina ambanivohitra ahitana fokotany valo mitopolo mandrafitra azy ary misy quartier ndrarana quartier valo zay ao anatin'izay indrindra no nampisy ny vinanay tamin'ny andro na kandida meranay hoe hametraka mpamandrosoana maharitra amin'ny lalan'ny fahadiovan'ny tanàna fanomezana foto-drafitr'asa maharitra ho amin'ny commune indrindra fa ny filaminana. Nahazo fanazavana ihany koa ny commune
ary misy ihany koa izay ampahafantarina ny vahoaka ihany koa zao zavatra zao zay makasitraka indrindra. Fankasitrahana feno président amin'ireto fanazavana ireto. Indramiko kely ny fitenin'ny olona ngeza-lahy aty aminay zay hoany na hanao raha ty re vondraka fa zaho aza dia efa mitate menaka fa dia makasitraka toko amin'ny fanomezana fanazavana ny tanàna indrindra fanazava-kevitra indrindra telo lehibe indrindra teto zay manoro lalana mahitsy mamindra aina sahitsika mamindra aina na manoro lalana mahitsy ny vahoaka any amin'ny fokotany misy atsika tsirairayany avy a. Araka izany nahazo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro lampadaire solaire avy amin'ny kandida ho filoham-pirenena azo Andrenanarivelo ny tao amin'ny commune Sandrainda, Tatamalaza, Milamaina, Mahazo Arivo, Imito izay isan'ireo commune mandrafitra ny distrikany Fandriana ary tao ihany koa ny tao Ambalamanakana distrikany Ambositra izay tantanina be ny tanàna lany tamin'ny antoko malagasy miaramianka. Fa nitombo iraindray ny kandida andray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena omaly. Natolotry ny antoko APM na ny antoko politika madio ho kandidan'izy ireo ny solombavambahoaka Brunel Razafity Andra fa fanadidina entiny ny lahatra na Efson. Ny fijoroana amin'ny tokony anajana ny lalàna no antony lehibe irotsa ny Razafity Andra fa Brunel amin'ny alalan'ny antoko APM amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena raha ny fanazavana. Ny aloha zany dia tsotra rehefa hitanao ny fahavoazan'ny firenenao dia tsy maintsy mijoro anao mandray andraikitra anarina sy anamboatra le firenena ary za dia mamerimberina foana ho aho fa manan-karena be ary ny angaran'Andriamanitra ty firenentsika ty ka mora ary tsarotra ny fampandrosoana azy dia zay ny itsanganan'ny tena hampandroso le firenena zay. Lay safidy zany tsy safidiko za rery fa safidy ny mpiara-momby nantoka sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny resy lahatra anoana dia tao anatin'izay zany no safidianana hoe ity antoko tia no maharesy lahatra dia ndao hidirana. Ilay izy tsy resaka hoe fijapiana fa lalàna no manery hoe tsy maintsy antoko politika no manolotra lay kandida ho filoham-pirenena dia ho fanajana n'izay lalàna zay sy ho fanatanterahana n'le voalazana lay lalàna dia tsy maintsy mifampiresaka sy miara-miasa amin'ny antoko politika mijoro eto amin'ny firenena ny mpanao politika rehetra indrindra fa ny maniry zay ho kandida filoham-pirenena. Izy araka izany ny kandida fahafolo nanao fanambarana irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana novambra ho avy izao. Fifidianana izay mbola manjavozavo hatreto isan'izany ohatra ny tsisy mbola afivoany ny lisitry ny mpifidy sy ny vola hanatanterahana ny fifidianana. Tsy mbola nisitraka famatsimbolana fampitaovana na foto-drafitrasa avy amin'ny siady ireo distrika maro anatin'ny commune maro anatin'ny distrika n'Ambohidratrimo ho ny ben'ny tanàna n'Ambohitrimanjaka miady reratra ny araka izany izy ireo ary adin'ny filazan'ny fitondram-panjakana ijery sy ampandroso ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Yves Richard. Hatramin'ny andraisan'ireo ben'ny tanàna atao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ny fitantanana ny commune tsy mbola nisitraka famatsimbolana fampitaovana na foto-drafitrasa avy amin'ny siadina ny crédit d'investissement pour l'appui au développement ny ankamaroany. Tsy nanao tatitra na nandroso fanazavana mahakasika izay ankilan'ireo solombavambahoaka mitantana ny volaka iampiangan'ireo ben'ny tanàna ho miray petsapetsa amin'ny fitondram-panjakana hojovonina amin'ny fanohanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Dia zay mahatonga an'ireo commune maro eto Madagasikara hoe mijaly amin'ny resaka fitantanana netimanana amin'ny resaka fampandrosoana satria tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe mivaingana ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ifotony tahaka ny commune natenaina koa nefa tsy aza hoe natenaina zany tsy aza ny atana Ambositra zany dia tahaka ny hoe raha hoe sokona moa zany dia tahaka ny sokona manambaty zany tapadalaka le marina. Ny tsy mbola fivoahan'ny volany siadina nomboka ny taona 2022 no anton'izay tsy fisitrahan'ny commune ny tanjoroka avy amin'ny teti-bolo izay hoy ny solombavambahoaka ny distrika n'Ambohidratrimo. Tsy fantatry ny commune maro ihany koa ny fampiasan'izy ireo ny vola amin'ny ankapobeny. Misy fahamarinana le izy satria ho an'ny distrika n'Ambohidratrimo tokoa mbola tsy nivoaka ny siada 2021, 2022, 2023. Mety tsy mahafantatra ihany koa ny sasasasany amin'ireo ben'ny tanàna
satria izahay mahazo fangatahana mivantana ataona fokon'olona ohatra hoe trampokotany sekoly tranona mpitandro filaminana ohatra zany dia avy dia mandray ndraiky zay satria ny texte tsy mandraran'izay ary ny texte koa tsy miteny hoe tsy maintsy mandalo amin'nitsy na mandalo amin'nitsy na tokony iza na tokony iza fa ny anay vahoaka nijery anay dia rehefa misy tanay hoe misy filana ataon'la vahoaka dia alefanay le izy 500 tapitrisa ariary isaky ny solombavam-bahoaka ny tedi-bola natokana isaky ny distrika amin'ny alalan'ny siady raha ivirenana voly izay isan'ny manampy ireo komuna amin'ny fanatanterahany ireo fodravitrasa saingy izao ny zava-misy tsy misy ny tohana avy amin'ny fanjakana giaziny eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ihany koa ny anjara vola tokony hiverina ho an'ny komuna amin'ireo karazan-ketra antony mampamitra mpanontaniana ireo be ny tanànany amin'ny hoe misy tokoa ve ny fahavonona ny fanjakana amin'izao fotoana ampandroso ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana isento vetivety anatin'ny dokam-barotra fotsisika dia mamy fotoananao aoriany minitra vitsy Studio 58 Manolotra anao ny Oraza. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny telora tolakanjo ao amin'ny CCSK Antanimeno. Itapakila hitanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny boutique masina rehetra. Lasity hivandry isoraky accourdi Smart Handball machine musique akorondrano. Sponsor officiel Telma. Tavaveny indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny mikasika ny vaovao eny amin'ny vony taorian'ny zavanseho ny teny amin'ny HGR Andreano avy hatrany isantarantsika izay nafatesan'olona 12 ary olona maratra manodidina ny 20 eo fanadidina izay entiny Ilarina Solonyaina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany lalao nosy andiany varaka ambifolo lanonana izay notarin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy mivady notronon'ireo vahiny manakaja maro isan'izany ny filohan'ny Nosy Maurice, Seychelles ary Comoro. Nisy ny fifanosehana tany ivelan'ny kanja noho ny amaroan'ny olona te hanatrika ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity. Maro ireo naratra ary nisy ireo namony eny vokatra izany. Nandritry ny fitsidihan'ny Prime Ministre teny amin'ny hôpitaly HCR ny ariva teo, fantatra fa misy 12 ireo namony eny, 20 hafa naratra ka ny 12 amin'ireo mila fandidiana maika. Tao amin'ny vavady tsy tafiditra tao amin'ny vavady zany fanositosika dia ninjera dia voahitsaka tao 17 taona izy niaraka ny namany ka dia namany no teny anay tany an-trano tsika moa tsy nahita le zavantsanga teo fa ankizy no nitantara tany an-trano moa ny tena avy niasa dia natsonony ankizy tao an-trano hoe andao fa zanakanareo ary ohatr'izao voahitsaka accident ary Mahamasina dia nandeha fotsiny ny tena mova ny tena tsy mahalala an'le zay seho tao mivavady tao Mahamasina fanokafana ny CDSIL maratsa aloha zany filazany ankizy azy any mitongony ny voadona dia voahitsaka ny kibony hijery ny zanakay nandeha nijery fety izy dia hatramin'izao mbola sy tonga any an-trano dia tsy hainay hoe maharatra sa maty sa mahakaiza ka le feo mandeha be da be maty sy maharatra efatra amin'ny rahavavy zanak'olona samy manana azy miandry zay mbola tsy sanjery tao amorika fa atoloha matahotra zay. Manoloana izany fepetra noraisina ny fanakatonana ireo vavahady hiditra ny kanja rehetra na tsy mbola feno tanteraka aza ny kanja. Ny lamima kosa ny tao anatin'ny kanja nateo aza ny fahatarana minitra maro tamin'ny fahatongavan'ny filomivady sy ny fanombohan'ny lanonana. Taorian'ny fananganan-tsaina nampahafantarina avy hatrany ireo atleta avy amin'ny nosy misy 7 andray anjara amin'ny ity lalao nosy ity.
taorin'izay vao nanomboka ny kabary ny fandimbiasana izay notarian'ny filohan'ny komity mpikarakara ny lalao nosy mialohan'ny hirotsoana tamin'ny seremonia olimpika ny fanaingana-tsain'ny lalao nosy ny hira fanevo ny fianianan'ireo atleta ireo ofisiely teknika ary ny afo olimpika raha ampitso dia efa nomboka ny fifananana amin'ny taranja rehetra ao anatin'ny ity lalao nosy andiany faraky amby folo ity isan'izany ny taranja lomano izay efa misy medaly volamena sahady hiadivana amin'izany tsy ahivina fa ny telon'izao no nampiatra noho ny Madagasikara ny lalao nosy saingy izao nisy famoizana aina sy faharatra na olona maro izao vokatry ny tsy fahampiny ny fiomanana andrasana ny fivoarany taremarika ary hotateriny eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany. Fa ray aman-dreny maro no mbola miandry mikaroka tsy mahita ny zanany eny amin'ny HCR amin'izao ora izao. Ao ireo mitaintaina, ireo mitomany, ireo mivezivezy any amin'ny tranopaty mikaroka ny fianakaviany. Fa nandritra iny fanokafany lalao nosy iny hatrany no rahan'ny mpijery ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny fandraisam-pitenenany. Arahantsika ny mikasika izay. Qui sont là-haut et qui auraient aimé être avec nous ici aujourd'hui. Chers amis, où que vous soyez, permettez-moi ce soir, ici à Madagascar, au stade Barré, de vous adresser les quelques mots suivants en tant que président du COJI. J'exprime également toutes mes reconnaissances au Conseil international des Jeux, avec monsieur Antonio Pal, ici présent et membre du COJI. Aujourd'hui, le pays n'a jamais montré à aucun moment sa confiance envers Madagascar cette année. Izany mahakasika ny anisany bijouterie manana ny mampiavaka azy tanteraka ao Mahajanga ny bijouterie pomizy ao anelanelany CSB Mahabibo ny kalitaony volafotsy sy ny volamena ny famoronana ireo asa no tena mampiavaka ity bijouterie iray ity. Anja Robert, Kolo TV Mahajanga. Amin'ny endriny vaovao ny bijouterie pomizy ao Mahajanga eo anolohan'ny vavadiny CSB Mahabibo. Bijouterie pomizy tsara kalitaony volafotsy ao aminy, tsara defy, tsara ihany koa ny finition ny asa. Niova endrika ny bijouterie pomizy satria ny tompony avy hatrany no mandray anao manomboka izao. Anisan'ny mampiavaka ny bijouterie pomizy dia ny atsaram-bolafotsy. Zany hoe eo koa ny atsarany kaliteny tefy. Miavaka zay amin'izay satria presque ny zavatra tefenay ato aminay dia ny créationnay manokana mihitsy. Inspiration manokana zay nisany mampiavaka anay to. Ankehitriny efa tenako mihitsy azo lazaina hoe talepamorona ny bijouterie pomizy ny mitantana azy eto moa mivarotra. Taloha ngamba ka ny fantatra moa mbola zista hoe point de vente foana tanto nivarotra fotsiny nandrantany le volafotsy fa ankehitriny moa efa ato daholo zany ny toeram-piasana, ato ny atelier. Amizao zany miavaka be ny service satria raha taloha zany azo lazaina hoe mety ray telo andro jusqu'à amin'ny herinandro ohatriny vao vita komandin'olona ray. Ankehitriny angamba telo andro na roa andro farany be indrindra efa vita ny komando moa. Misy zavatra hoe reparenana ohatr'izay tsy miandry fotoana ela fa azo andrasana eo dia vita le izy. Tsy eto Mahajanga ihany fa afaka mandray ny komandiny rehetra na volafotsy io na volamena ny ato amin'ny bijouterie pomizy. Ezaka hitarina le asa mandray zay zany hoe efa miconcerna amin'ny resaka volafotsy na volamena le izy dia mandray daholo zahay. Na eto atoerana zany na any amin'ny faritra hafa zany na ohatr'izay dia mandray daholo. Mazava ho azy moa manana page na Facebook atsika, manana koa adresse mail afaka mifandray aman'olona, afaka mandefa colis ihany koa raha ohatra ka misy moa mila fiaraha-miasa mahakasika zavatra zay azo atao daholo zay. Ankoatr'izay dia mivarotra ireo fitaovana rehetra mikasika ny fanefena ny volafotsy ihany koa ny bijouterie pomizy indrindra ho an'ireo izay maniry anangana ny orinasa mikasika ny fanefena. Manentana antsika rehetrarehetra tonga aty aminay andrifa sy andraindrara makasika ny vokatra vitanay. Be dia be ny zavatra ato amintsika, manana antsika exposition na volafotsy manana ihany koa antsika ireo fitaovana ampiasana amin'ny fampiasana amin'ny fanefena resaka volafotsy. Indrindra moa be dia be le olona mety lina amin'izay le brosy fanadiovana le volafotsy na brosy metalika. Moa manana astuce koa atsika makasika amin'ny fanadiovana volafotsy izay ataoko angamba hoe tsisy mampiasa afa-tsy izay ato amin'ny bijouterie pomizy ihany ka
manasa anao mba hitsidika dia mba ho fampizarana aminao zay astuce mandaitra be zay tsy voatery hoe anana fitaovana raitra azy anao vo afaka hoe anadio vola fotsy fa any aminao ihany ny teknika fa meny bijouterie pomise anao zay tsambara telo zay raha toka tonga aty aminay anao mivisite tompoko manasa anao hitsidika tompoko raha mila fanazavana fanampiny antsony 03250 040 75 toy nyilay fiaramanidina kely 5h MKB any compagnie Sky Service ny anjera tao Besako fa tany Mahajanga omaly niakatra roa ireo namony ainy ary telo hafa may vokatra izany. Anja Robert Trano mitatitra antsika ny andindinizay. Olona iray no maty tra-drano ary efatra no naratra mafy may vokatry ny lozaniseho tamin'ny filatsan'ny fiaramanidina kely iray nitondra ny piasa ny Akoalma ny tolakandro ny alakamisy teo niainga avy teto Mahajanga iazo ny Moramba ary nanao escale tao Besako. Izy io avion ny Sky Service ary ny affrété na Akoalma itondra ny piasany any amin'ny site izay iasandreo. Niainga avy teto Mahajanga io avion io nitondra zany piasanako allemand tamin'ny tamroa tolakandro mahery 9 minitra teo dia avy hatrany dia nandeha tany Besako commune Mahajamba ary district ny Mahajanga faharoa tao zareo ny escale tao dia rehefa aveo niainga andre mandeha andeha hoany amin'ny site ny allemand any Moramba ny zava-misy nefa eo am-piaingana dia tsy fantatra ino zavanitranga fa teo nitrangany loza izy miainga avy amin'ny aéroport eo any Besako zany dia nilatsaka io avion io ary nampalahelo fa ohatran'ireny hitantsika amin'ny film ireny fa nirehetra n'ilay avion dia ny mpandeha atao moa zany nisy mpiasanako Allemand anankiefatra miampy pilote anankiray mampalahelo ny zavanitranga fa maty tsy tradrano ny anankiray ampandeha ary izy io dia mpiasanako Allemand avy hatrany dia nandraindraikitra ny Akoalma dia nisy avion nandeha nakareo naratra reo dia napakarina avy hatrany taty Mahajanga rehefa nijereny dokotera teto Mahajanga reo maratra reo dia tsy hevitra fa tamin'ny alina ihany dia fa nalefa any Antananarivo. Akoatra ny lozam-pifamoivoizana anabakabaka io dia voatsela ihany koa no nahitan-doza ka rendrika ny sambo nitondra ireo piasan'ny Akoalma. Farany teo mbola piasana Akoalma koa iny nandeha sambo avy tany Majengana ka dia dobondrano koa ka zay zavatra rehetra izay mazava ho azy fa tsy maintsy andraisanay andraikitra zay tsy maintsy andraisan'ny ministera fepetra ahoana tsisy afa-tsy ny contrôle no atao mafimafy kokoa raha iresaka atsika zany ataontsika hoe zany transport aérien zany misy tompona andraikitra ao amin'ny asekina misy tompona andraikitra koa ny ao amin'ny ACM reo zany tsy maintsy mijery ny atao hoe sûreté et sécurité amin'ny vol aérien mazava ho azy fa tsy maintsy ho jerena kokoa rehefa hiainga avion tsy maintsy jerena tsara lafiny teknika ahoana tsara ilay mpanamora ahafahana misoroka an'izay. Ny maraina teo dia niampy iray indray ny olona maty tamin'ity lozam-piaramanidina niseho tao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ity. Vaovao iny anivo ny anteny merandolona kosa indray dia tsy mazava ny fomba fitantanana ny vola natokana ho an'ny anteny merandolona ary vao hitsakitsaka sy vohososy tanteraka ny zoma olona ho an'ireo piasa hony sendika ny piasa honivon'ity anteny meraty androany mitaky ny izo sy ny tombontsoa izay efa tsy nositrana nomboka tamin'ny taona 7 araka izany ireo piasa honivon'ity andrim-panjakana ity ary roso amin'ny fitokonana mafimafy kokoa izy ireo raha tsy voavany olana fanadidina intiny Henri Florian. Valvolana katroka tamin'ny daty ny 17 aogositra lasa teo no nanaovan'ireo piasa ho anivon'ny anteny merandolona fitakina ireo zosy ny tombontsoa izay efa nositrahany nanomboka tamin'ny taona 7 namafisin'ireo piasa ho anivon'ity andrim-panjakana etsy anosy kely ity androany nandritra ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny fitantanandraharaha eo anivon'izany anteny merandolona izany ary miariary ankehitriny ny tsy fahaizana mitantana ny tetibola nyity andrim-panjakana ity ka marin'izo tokony hositrahany ny piasa no tsy voaja intsony. Tany aloha tamin'ny mandaty eo aloha 13 lolona
17 milliards virgule de bout de poussière nitety-bola nampiasaina atao taoneviny atao miaran-dola azonay isa-taona nandeha tsara ny tômôbila mipiasa nampanao formation ary zay koa de tena inko anareo ary zay mahatonga ny olona mety hiteny fa tsisy ilana ny ateny miaran-dola fa ny ateny miaran-dola de manana direction atsona hoe direction de la décentralisation izahay de nanome formation taloha isa-taona intelo indroa tany amin'ny faritra nampanao formation tany taloha zany hoe misy teti-bola ao zany navitanan'izany tamile 17 milliards fa izao 20 olona tompoko 19 milliards virgule bout de poussière nitety-bola ny atany miaran-dola tsy azo misolopenakona tsy mandeha formation mitebiteby tamin'ny décembre lasa teo voazy ny karama volana décembre tsy mandeha ny flotte tsy mandeha ny soloky nakaiza raha zany e tsy fantatray raha ny fanazavana hatrany hiara-ny tsendrisendrina matahora reny koa ireo mpitarika ny syndicat ny mpiasa ireto ororona tena misy io abrogation hoe ny mpanodikody zony mpiasa tsy abrogena fa omena promotion makany ivela zany ve de mba mety fitondrana inona zany en plus n'izay misy inspection générale ato manao ny asany ve tsy tody am'izao zay tananao asany zany inspection générale zany karama ve de siotody janvier jusqu'à décembre de siotody de zany ampitahorana olona hoe abrogena raha manao asany président syndicat efa nisy ny fampanantenana izay nataon'ny filohany anteny miaran-dolona tany alora ny fanazavana fa misy ny vola tokony andaovana izany fitakiny reto mpiasa ireto 5 tsita izany mandraka androany filohany anteny miaran-dolona to tamin'ny 23 juin de fanampanantena fa misy orabolona mitetina 1 milliard d'ariary amahana ny olana io ary hahazo am'izany dolo na ny personnel permanent na ny mpiasa raikitra na ny mpitandro ny filaminana na ny assistant parlementaire hatram'izao tsika lasa resaka nefitra lizy tsy teo makaiza na mba nisy ny fampiatsona hoe tsy misy io zavatra io fa tsy manamboly tsika fa de samy resaky nona sy marena anatin'ny communiqué nydôtra izy zavatra de niandry zay hatram'izao nanaja fa tonga kosa ny fandeferana kosa manam-pahareta da de zay nahatonga ny hoe do tsy maintsy avoaka tsy maintsy foizina mibay mivonto zay na mafisina ireo tompotarika syndicat ny mpiasa eo anivony anterimeran-dolona ireto hatrany fa iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo raha tsy misy valy ny fitakina izay ataony faharoa volana tsy nandraika raha maindray ireo mpiasa eo anivony knap mada izay nanotanteraka fitokonana fanarana androany mandidina ny fitopolo izy ireo no voakasika izany ka takiny ireo mpiasany amohanany volan'izy ireo anatin'ny fotoana fohy fanadidina ao anatin'ny fampidirana mpianatra an-tanteraka ny iray aman-dreny miasa eo anivony knap mady sangy roa volana tsy mandraika rama izy ireo matsiaro mijaly tanteraka noho izany izy ireo efa nanomboka ny taona 2024 ny fahatarany fandraisany ireto faran'ny karama raha ny fanazavana izay anaovan'izy ireo antso amin'ny tompony ndraiky mpanjakana isan-tokony ny antony moa ny antsona ianareo de ny tantara lava mipetraka hatramin'izay efa misy efa nomboka 2018 angambontsika efa teto gré nisy karama valy volana tsy azo ny antony zany antsona anareo de ny resaka karama zao zany zay am'izao mbola tsy nahazo karamanay roa volana indray zany zao karamanay hiditra 3 volana nefa ny mpianatra miditra ny sakafo tsy misy ny ofatrano tsy volo mafy mahazo anay ka de miantso anareo zay ary eto moa zany de mitodika ary miantso anao zay Andriamatoa filohampirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina zoky ray aman-dreny amin'ity fireneny ity miantso anao antanandroa izahay mpiasa madinika eto knap mady mba fampiresaka aminay misy andrindra ny zavatra misy eto aminay satria efa tsy rary nitsondra ao anatin'ny firy-taona zany de izao foana ve ny zavatra iainana ny fifidianana no afantsiana ny tsy mety hoe ny solitenan'ny mpiasa manoloana ny toedra raha ankehitriny tena olana edy zao zay zao manao an'ity grève ty manao an'ity zavatra ty ny tena olana de zao akatoko ny fifidianana antsika zao akatoko ny fifidianana antsika zao de eritsereto vokatsoa zavatra ratsy iseho manoloana zay tsy hoe zay gafina anakorotana nahoana fa ny mahakasika ny fifidianana no teneko satria akatoko ny fifidianana antsika zao de mbola izao ihany ve ny ainan'le mpiasa mampalahelo
isantakiny izy ireo ampidirana ireo piasa eo anivon'ny knampimady ho piasam-panjakana mba tsy iverimerena nisy fahatarany nisy akarama tahaka izao raha ny fanazavany solotena ny ampiasa atraniny. Teraka teny Amboditsaina androany fiombonam-be ny sindika ny piasa malagasy na ny FSMM vokatry ny fifanantonan'ireo mpitarika sindikaly malagasy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana manerana nosy miaraka tamin'ny CSS sampana Antananarivo iry iray lehibe anandratana avy ny raharaha sindikaly eto Madagasikara. Daniela Minoasono mitondra antsika ny andindinizay. Latsaka ankaterena tanteraka no ny fahatrana lala ny firenena malagasy amin'izao fotoana ho ireo mpitarika sendika ny piasa eto Madagasikara ho fanavotana ny firenena ny vondrona anatin'ny FSMM na ny fiombonam-be ny sendika ny piasa malagasy izay natsangana androany teny Amboditsaina ireo sendika ny piasa malagasy miankina sy tsy miankina rehetra manirana nosy. Ireo mpikambana anatin'ny FSMM izay mitaky ny fampiaran'ireo izay maniry hitondra ny firenena ireo lalàna velona rehetra mifehy ny tontolon'ny asa eto amintsika. Tsotra ny teninay hanavitra ny firenena hampanaraka ny lalàna hampisen'izany fitantanana tsara zany tsara rindra zany bonne gouvernance izay ny tolomana eto fa menatra ny piasa malagasy kidy piasa malagasy dia olona manampahaizana daholo no anatin'izany na privé io na public ka menatra izahay satria fahadimy avy any aorina ny firenena dia voatery zay nijoro niombona ary zay araka nytenenina teo zay ampiakarina ny standing mbola misy sasany mieritreritra hoe havoavidy ny syndicat na mieritreritra hoe hampanao mercenaire ny syndicat tsia piasa ny vahoaka izahay dia ny vahoaka ny tomponay ny firenenay ny tomponay ka diovitsika ny saina fa manomboka amizao kosa raha misy tsy manaraka ny zavatra tanen'ny syndicat dia aza mieritreritra ny hitondra tompoko fa zay mieritreritra hitondra firenena manomboka amizao dia manaraha lalàna manaraha ny rariny sy ny hitsiny dia hajao ny tananao raha ohatra ka tena mpitondra ianao mihaino dia izahay piasa reto ny tananao na publika na privé ka raha ny tananao ny tapahinao raha ny tananao ny mongo fofonao marteau sisy asa tsony dia izy nefa ny jinjan'izay ny vahoaka ny firenena tsekena tsony zany Madagasikara mahatra zany tsekena itsony manomboka amizao ka dia samy misaitsaina sika rehetra. Ankilany mitakina ny endreny izay ho filoham-pirenena ho avy eo lehibe ny governemanta mahafantatra tsara ny mikasika ny sampandraram-panjakana amin'izao fijoroana izao ny FSMM na ny fiombonam-be ny sendika ny piasa malagasy. Mba prime ministre mahafantatra ny dikany administration natao prime ministre zahay tsy andidiny demokrasia tsy voateny teo le izy tamin'le kabarina tao tsy andidiny demokrasia afaka milatsaka zay milatsaka fa ny latsanareo tompoko dia tsy hanabotry ny firenena sy hanabotry ny taranatsika intsony fa hanakatra avonyity firenena ty le contrat social samy manany vinany ny filoha zay latsaka fa kosa raha vina tsy izy dia tsekeny syndicat zay le izy raha vao vina hampiova ny volamena hovarahina dia tsekeny syndicat zay na izy na izy mitonga eo na vehivavy io na lehilahy zay ny demokrasia milatsanareo fa kosa hajao manomboka amizao ny piasa malagasy na piasa privé io na piasa panjakana izahay zany tsy handany amin'izaniza dia tsy hiaro sezanizaniza fa hiaro ny rariny miaro ny hitsiny miaro ny firenena malagasy miaro ny taranaka malagasy indrindrandrindra isorana ny namana CSS hiaro ny fampianarana zay hatra ny ambaratonga fototra ny ambaratonga faharoa sy ny ety amin'ny anjery manontolo fa raha sy mianatra ny gasy dia ho abadoina andevozina zanahina eto dia ny fianarana ny lolo havitsika tapony loha manaraka ny sisa. Miantso ny piasa malagasy rehetra manerana ny nosy anatevin-daharana ny FSMM araka izany ireo mpikambana ao anatiny. Raha ny teto Antananarivo dia isan'ny sitraka ny fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary izay ihany koa ireo mponina tao ambomanambola nankasitraka izay fetsika izay ireo mponina tany an-toerana izay misedra fahasahiranana noho ny vidim-pianana ankehitriny izay tsy takatra intsony. Ankoatran'ny mba mitsinjona efa nany zany ko raha ny anamiko zavokely zany sisa anankiray sisa zany tena hoe ampitaina zany fa zavokely zany dia reto zao le zavokely dia tamin'ny eritaona izy nefa zareo any Masanga zany
dia tamin'ny heritaona izy zao tonga tena izy isaky ny vakansy izy zany tonga ty foana dia manafatra na hoe aizandray ozy izy le aizandray le mpivarotra le amin'ny vehivavy le memerina ozy izy mantsy anazy zany dia ozy zany tsy fatako fa ngamba mbola mety ho avy izy fa tsy mety ho avy izy ho azy zao e dia misaotra ny vehivavy malagasy miara-miaina zany misaotra betsak'izao le fitaovana aloha dia tena hita hoe mora mirary sady mitsinjo madinika zany hita hoe mirary rehetrarehetra lafo ny vehivavy malagasy tena miara-miainga tena mora natsiaro afa-pasahirana tanteraka ireo mponina tao amin'ny commune Ambohitrianandriana distrikana Antsirabe faharoa tamin'ny hetsika fivarotana fitaovam-pianatra amin'ny vidin'ny mirary izay nokarakarain'ny VMMM tany an-toerana nisy tamin'ireo ray aman-dreny no avilavitra nanenjika ity hetsika ity noho ny tsy fisian'ny enti-manana ahafahana miakatra makany Antsirabe. Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo olana sedrain'ireo ray aman-dreny matetika ity ambanivohitra rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny fampidiran'ny mpianatra tahaka izao ny tsy fahampian'ny enti-manana amin'ny fifidianana fitaovam-pianatra ka izany indrindra no antony nahatonga ny hetsika fivarotana fitaovam-pianatra amin'ny vidiny mirary izay efa fanaon'ny VMMM na fikambanam-behivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga isan-taona. Anisan'ny sitraka izany ireo mponina teto amin'ny commune Ambohitrianandriana atao anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa vatrivakinakaratra tamin'ity herinandro ity. Tsikaritra fa mahabe ireo ray aman-dreny no liana sy tonga ny vidy fitaovam-pianatra nandritra ity hetsika ity ary natsiaro afa-pasarana tanteraka izy ireo. Raha andeha any Andrenivohitra zao dia lany frais ray alina frais-ako sakafo nefa eto dia afaka mody 500 sy ray alina zao ka isan'ny pazy eto nivitako azy nefa raha any Antsirabe dia 5 sy ray alina tena manala fahasahiranana mihitsy le izy. Hita zany zao fahasahiranany amin'ny ankapobeny tsy milaza ngamba hoe tsy sahirana fa tena mahafinaritra zany ny fandraisana andraikitra fa dia faly zany zay ety ambanivohitra satria izay koa zany mba miezaka mampiana-janaka feo amin'le fitaovana zany no tena sahirana raha miditra ato an-tsenaty zao nareo mba mijerijery vidiny entana eo tsy takatra zany le vidin'le fitaovam-pianarana fa isaorana be dia be zany ny malagasy miara-miainga moa zany tonga taty aminay aty ambanivohitra aty tondra an'ireto fitaovam-pianarana ireto dia makasitraka dia engany mba mbola isy ihany amin'ny manaraka. Raha vao naheno an'ity kahenareo hoe misy kahe mora midiny VMMM ty dia lasa aloha niazakazaka naka aty dia mba hitako hoe mba nisy fafana kely mba netiko naka aty zany tena mora aloha raha fijereko anazy sady tsara. Cahier 200 pages roa paquet dia prothèse enina dia stylo enina Schneider tena ilana mi indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra sady misy fihenam-bidy zao mety aentanay zany dia mba nitohizan'izao fitaovam-pianarana mba mora zao mba hoentinay mba mampianatra ny zanakanay dia makasitraka anareo be dia be mba engany mba ho avy matetika aty aminay ianareo. Ny avaka ity hetsika izay natao teto amin'ny commune Ambohitrianandriana ity ho ny filopitarika ny fikambanany VMMM eto Vakinakaratra nisy tamin'ireo ray aman-dreny no avy lavitra ny tonga ny dodododo vidy fitaovam-pianatra teto. Nandritra ny fotoana varotana teto zany dia tena voatsikasitra fa tena sahirana le ray aman-dreny ary tena mangetaeta ny vidy fitaovam-pianatra dia voatery tsy maintsy vidiana tsikelikely le fitaovana na dia mba te hividy maromaro araka ny fitakian'ny sekoly ary zareo. Ny tena nampiavaka ny hetsika taty Ambohitrianandriana dia mazoto ny olana dia avy lavitra be ary manenjika anay aty satria miresaka zany hoe misy kahe amin'ny vidiny mirary karakaran'ny VMMM any Ambohitrianandriana dia tonga zareo mitotototo mandeha tongotra lavitra be nefa dia kahe roa na telo mba voavidy avy any. Dia manaraka indray zany dia efa manentana sahady ireo mponina any Talatanandraikibo sy any Ansamivotry Manandona amin'ny latsinainy sy talata izao mba ho avy sitraka ihany koa ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Araka izany dia mbola hitohy amin'ny fokontany Talatandraikiba distrikana Antsirabe voalohany sy ao commune Sanivotry Manandona distrikana Antsirabe faharoa ity hetsika izay ataon'ny VMMM na ny vehivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ity. Ho tanterahina manomboka rahampitsoary aritra roa andro ny fetin'ny taranaka amin'ny FJKM Soavin'ny Merina mpiandry tsara. Hetsika maro no tanterahina mandritra izany ary koa fa ny manana sady ny fa-10 taona ny fiangonana ny taona 420 fanampanazavana mikasika izay. Amin'ny lahady heriny nefa fametrahana sady amin'ny fomba fiangonana ny komity hikarakarana zany fa-10 taona ny fiangonana zany dia manasa antsika rehetra taranaky ny FJKM Soavin'ny Merina mpiandry tsara fa tena zava-dehibe io fotoana iaonantsika io
ny fiangonana dia manomana sakafo sahaza ho atsika tsy vidiana fa zaraina maimaim-pona ao arinan'ny fandraisana ny fanasany tompo dia ny alahady ariva no finalina n'ilay baolina ny rapito sabotsy zany a dia fifanitsanana fotsiny ihany fa amin'ny alahady ariva no atao ny finalina ho an'izay tafiakatra zany dia zava-dehibe zany ry havana efa vonona ny tanora ny estekesy ny sampatisy ny sekoly alahady anao dimirindra zomba eny amin'ny fitoriana filazantsara eny kianja ny rapitso zany no zavatra ho hitatsika ka dia etsika mbola tsy misy to azy dia manentana atsika rehetra mba ho tonga. Any ivelany tratrany tondra-drano i Pakistan amin'izao fotoana olona iray etsy no tsy maintsy nafindra tamin'ny faritany Punjab manoloana izany loza izay nateraky ny fanariany Inde mpifanolobodorindrina amin'ny rano amin'ny renirano iray mampifandraika ny firenena roa ny tota fanadidiny ao amin'ny sariny France 24. Ibrahim tanteraka ireo tanàna andalovan'ity renirano ao Pakistan ity. Miezaka mikaroka any amin'ireo tanàna rehetra ny mpamonjy vono ho fanantenana amin'ny isin'ny olona tsy maty isan'izany ity lehilahy iray izay efa niantona teo amin'ny andrin-jiro nandritra ny ora maro miezaka manavitra ny biby fiompy hatrany ireo mponina eo ihany koa ny fanavotana ireo rehetra ahafahana mivelona hatrany tokatrany anjato nefa no Ibrahim tanteraka ary anarivony ireo fambolena simba tompony andraikitra amin'ity tondra-drano ity i Inde raha ny fanazavany ny fanjakana any an-toerana maro ireo trabona izay mbola miandry fanampiana amin'izao fotoana ka anaovany ireo mponina antso avo. Dia izay ihany koa mamana ny fampahalalam-bava eto amin'ny Kolo TV io amin'ity alina ity izao ny sekretary tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany velo matompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.